Miobio an Jehovah ary tany rehetra, manompo an Jehovah amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah no Andriamanitra, izy nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Ry Andriamanitra raina tsara ny an-danitro, misaotra sy mankasitraka anao mandrakariva izay noho ny fotoana izay mbola omenao ahafahanay midera sy mankalaza anao. Misaotra anao izahay ary ankehitriny dia mangataka ny fanatrehanao amin'ny fomba manokana hatreo ny fotoana rehetra izay ataonay mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany, ary ianao no aoka eo anivo ny tsirairay avy anokatra ny fonay amin'ny andraisanay fampahirezana rehetra. Dia misaotra satria miaino sy mamaly vavaka ianao. Misaotra Jesosy io. Amen. Fifaliana ho anay ny miarabanao tratra izao sabata manokana maneran-tany ho amin'ny fanabeazana izao. Ny fandrinay dia ny mba andraisanao ny fitahiana fahafenony izay efa manin'Andriamanitra ho anao. Tiako ihany koa ny manolotra aminao ireo mpitarika izao fanompoam-pivavahana izao. Ny hitondra ny vakiteny sy ny vavaka mandohalika dia ny mpanabe miadana Razafin-Dralambo, ary ny hitondra ny fanompoam-pivavahana ho amin'ny fanatitra sy ny ampafolony dia ny mpanabe Ratolo-Janahary Mamitiana, ary ny hitondra ny toriteny ho an'ny ankizy dia ny mpanabe Andriatahiana Janina, ary ny hitondra ny hafatra ho antsika dia ny ray aman-dreny mpanabe Randriamanalina Antamalala. Izay lehibean'ny departemanta ny fanabeazana eto amin'ny FMC. Ho fiderahantsika an'Andriamanitra ary dia ndeha rahantsika manao ny laharan-kira 730. Beautiful,
iaiuraikambasasa tena tsy mendrika nefa avia raisoiani kadioveoana fetiavanare avia mindray famindrampobe no afatra tolenindray fandrao de olasa ndrao veria oralavitrana nefa molato ny fosay mikasa sady miteko te ahitana fetiavanare avia mindray famindrampobe no afatra ankehitriny de manasanao andray ny baibolinao ka ijery zay voalaza ao amin'ny mpanjaka voalohany toko 10 ka ny 17 tapany faharoa. Mpanjaka voalohany toko 10 ka ny 17 tapany faharoa. Rehefa hita de vakina amin'ny anaran'ny tompo ny teny. Fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitrao de mihoatra lavitra noho izay laza efa reko. Manasanao anondrika alohanao ivavaka isika. Andriamanitra rainay zay ny an-danitra, misaotranao zay noho ny nanomezanao andray an'ity fotoana ity, misaotranao noho ny tantananao ary mbola misaotranao ihany koa satria mbola nomenao an'izao fotoana manokan'izao izahay. Hoanao Andriamanitra nidera ny laza sy ny voninahitra hatramin'ny taloha anio ary mandrakizay mandrakizay. Misaotranao zay noho ny nanomezanao anay ny fahasoavana tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo. Misaotra ihany koa satria noho ny amin'i Jesosy dia azo antoka ny famonjenanay. Ankehitriny amin'izao fotoan'izao meteza indrindra mba hamindra fo aminay ka ho azo antoka ny fiainanay mandrakizay. Miatrika ny fotoana izahay manokana aoka eo anivonay hatrany ianao ary aoka hiteny aminay ianao ka hanokatra ny fonay mba ho tany lonaka anireny ny teninao. Dia miaino tompo ary valio ny entanentany tsiraray avy. Fa tononona ny vavaka amin'ny anaranao Kristy tompo. Amen. Zao isika de tonga eo amin'ny fanompoam-pivavahana manokana ho amin'ny fanatitra sy ny ampahafolony. Ka omena fotoana vitsy isika hanomanantsika ny fanatitra sy ny ampahafolony ary ivavaka mangina isika rehefa zay. Amen. Araka ny voalazan'ny mpanao salamo amin'ny salamo fa 420 nandeny voalohany de manao hoe an Jehova ny tany sy izay rehetra ao aminy. Izao rehetra zao sy ny mponina eo aminy. Ry havana malala. Eto dia
to mampatsiahy indray atsika tsiraray avy ny fanaka napetraky Jehova amintsika izay ahafahantsika mikarakara izany ary ahafahantsika hoe mpitantana matoky isika tsiraray avy de zao no voalaza ao amin'ny Malakia 7:1-10 entonareo mifahafolo karena rehetra ao atrano fireketako mba asiakanina ao atrandroko ry havana malala. Eto zany ny tenin'Andriamanitra de miantsa atsika tsiraray avy mba mpitatapanana matoky ianao dia mamerina ny apafolony ho an Jehova. Aiza moa naterana ny apafolony io any amin'ny trano fireketan Jehova ary eo ambany izy de milaza manao hoe mba asiakanina ao atrano ry havana malala mba ahafantarana n'Andriamanitra zany fa mpitatapanana matoky ianao de ilaina ny mamerina ny zany apafolony zany eo atrano fireketan Jehova. Ary eo ambany eo raha misy olana lay fananana apetraky Jehova manana iay isika de eo ambany eo amin'ny andeniny fa 2:1 izy Malakia 7:1 fa 2:1 de milaza izy manao hoe arasiako tena mafy ny valala ry havana malala izy ihany no mametraka ny vahaolana rehetra izy no hitarika atsika ao am'famarinana rehetra noho zany dia engany ny tompo no omba setantsika tsiraray avy ary metraka izany eo ambany fahasoavany araka ivavaka isika. Andriamanitra masina tsara inan-danitro misaotra noho ny fanomezana ho anay tsiraray avy nanomezanao ireny fananana ireny mba hahafanay mikarakara sy mitantana an'izy ireny. Tononona ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
Kokoa daholo ianareo rakizy namako. Fifaliana ho ahy indray ny mitondra ny tantara ho anareo amin'ity sabata ity. Ka dia manasa anao sahady hanana fifantohana feno amin'ny hafatra izay tiany Jesosy ho ampitaina aminao. Tantara iray no andeha ho tantaraiko aminareo izay nomena ny lohateny hoe iza no haresy. Iza no haresy. Ahoana tsara hoe iza no haresy. Izany tantara izany dia mitantara ny tantarany Isamia sy Elvana. Isamia sy Elvana rakizy dia tovovavy anankiroa. Mbola zaza izy zany amin'izao fotoana izao eto amin'ny tantara zany dia zao nobeazina tao amin'ny tokantrano izay tia manompo an'Andriamanitra. Nitazainy dada sy neny izy nitoroany hevitra izy mba hanana toetra tsara mifanaraka amin'ny toetran'i Jesosy. Ka dia niezaka indrindra izy roa vavy reto mba haneo manodidina azy fa zaza endry ao amin'i Jesosy. Dia lasa tena nateo tia tokoa izy ireo. Ankehitriny anefa zany dia lehibe zao Samia sy Elvana. Inona re ty zavatra asehoko anareo ty? Inona ty? Trondro. Zay indrindra. Tahaka n'ity trondro ty rakizy i Elvana sy Samia. Ny trondro efa nahita trondro daholo tsika. Mino fa efa nahita trondro daholo. Aiza no velona ny trondro? Ao anaty rano. Ny trondro rehefa mandeha ao anaty rano dia manao ahoana? Efa nijery ny trondro mandeha ao anaty rano? Manao ahoana izy? Mandeha miakatra. Miakatra any ambony any izy, manohitra ny rano. Ny trondro velona dia miakatra tokoa rakizy rehefa mandeha. Fa ny trondro maty dia maninona? Manaraka an'ilay fikorianan'ny rano iny fotsiny izy. Dia ohatr'izay tokoa ny fiainan'ny Samia sy Elvana. Rehefa teo amin'ny fahatandroany satria ankehitriny zany izy ireo dia tonga ny fotoana izay tsy maintsy hisarana amin'ny dada sy neny dia andeha hianatra any an-drenivohitra. Ka ny rano dia maneho ireo fiainana vaovao izay ho lalovan'ny Samia sy Elvana. Rehefa nandalo tany an-drenivohitra amin'izay izy ireo hianatra dia inona ny zavatra niseho izy nareo? Samy nanana indray ny fomba heveran'ny fiainany Isamia sy Elvana. Isamia dia nieritreritra an'izao izy, nivetsovetso tao am-pony izy hoe tia Jesosy ary tokony tian'i Jesosy mandrakariva. Elvana kosa dia izao no tao an-tsainy, tonga ity ny fotoana fahafahako, mba afaka maneho ny maizy andray zany zao aty satria tsy eo dada sy neny anara-maso. Dia hozy indray Samia, tsy maintsy manohitra ireo zavatra izay mety ho hitako fa ratsy ka tsy mifanaraka amin'ny fanabeazana izay nomeny dada sy neny Fa Elvana kosa dia nieritreritra zao hoe mba izao kosa angamba ny fotoana mba ahafahako mifalifaly sy manao izay tena tiako indrindra. Dia i Samia indray nieritreritra hoe tsy maintsy miafy mihitsy aloha satria tia lavitra ny dada sy neny. Dia tsy maintsy ho feheziko daholo ireo izay mety ho tsy mahasoa rehetra sy izay mety ho sitrapo ka tsy mahasoa eo amin'ny fiainako. Fa Elvana kosa rakizy dia zao zao ny fotoana tsara indrindra, mila manara-po fa raha tsy mahay manararoatra amin'izao dia maty antoka. Dia i Samia rehefa nisy zavatra nampianarina azy ka nanohitra ireo zavatra izay natorony dada sy neny azy zany rakizy tany amin'ny fahazazany dia zao toeriny reny, tsy nanaiky an'ireny izy. Dia vokatra dia nakalainy mpiara-mianatra taminy izy sy ireo namany izy. Fa Elvana kosa inona no nataony? Zay nitenen'ny namany azy dia nekeny daholo. Satria tianareo dia tiako koa nareo dia andao dia nekeny daholo izany rehetra izany. Dia izao anjaranao sy anjarantsika ny mamakitra hoe iza no naharesy amin'izy roa vavy ireo. Anjarantsika milaza hoe ianona ny maharesy dia ianona no fidiko. Tsika zany misafidy an'izay maharesy. Fa ny fandresena rakizy dia tsy azo foana fa misy
ady tsy maintsy atrehana tahaka an'ilay trondro teo a dia nanohitra ny rano izy mba hahafahany miakatra ambony. Dia ohatr'izay koa ny ankizy mila manao ezaka hiakarana ambony. Misy zavatra tsy maintsy toerina eo amin'ny fiainana, misy zavatra tsy maintsy ekena, misy zavatra izay tsy maintsy ho lavina. Ka raha te ho mpandresy ary tsika dia hoy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Apokalipsy 2:17-20. Andenge ho raisintsika baibolintsika Apokalipsy 2:17 azafady indrindra. Izay maresy no andova izany zavatra izany, ary ny Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Izay maresy no andova izany zavatra izany, ary ho Andriamaniny aho ary izy ho zanako. Mino fa ny ankizy kely rehetra dia samy teo mpandresy daholo, tsy azo moka nefa izany. Mila mafoy tenitsika hanoro tena tanteraka ho an'i Jesosy, hanao ny tsara indrindra ho an'i Jesosy, ary tsy manaiky ireo zavatra izay tsy mandeha araka ny fahamarinana izay efa natolotra Jesosy ho antsika. Ka ny faniriako ary androany dia ho ankizy kely ho mpandresy eny ianao io, ho ankizy kely vonina handresy ao amin'i Jesosy. Ka raha ho avy Jesosy dia anisany andova ilay fiainana mandrakizay izay nomeny ho antsika, itsika tsirairay avy. Andeha hariva afaka tsika. Ray malalo misaotra anao izay ny amin'izany teny mahafinaritra izany. Sitraka indrindra Tompo no mpandresy eo amin'ny fiainanay. Meo ny fananao masina izay na dia mbola zaza ary, ka ho mpandresy ireo ratsy rehetra izay mety hanelingelina ny fanompoana ianao. Dia taio izahay, ka raha ho avy ianao dia mba handova ny fiainana mandrakizay izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Sai befiti
faly miaraba atsika tratra ny sabata amafisina mandrakariva ny arabana de efa nentiny namana teo aloha ara izany fiarabana izany. Sabata manokana zay ho an'ny fanabiazana zay hitantsika hoe am'izao fotoana izao a de ilaina ny mametraka azy ho manandanja eo amin'ny fiainatsika mpanabe. Tsy iza moa zany fa isika rehetra mihitsy a voakasika izay daholo ny atao hoe mpanabe. Ty maraina ity de ny lohateny, ny toriteny, ny fampahirezana zay omenatsika androany de manao hoe raha mamangy anao ny mpanjaka vavy, raha mamangy anao ny mpanjaka vavy. Iza moa zany mpanjaka vavy zany? Ary nde ho voaboasantsika ao anatin'ny fotoana fohy izany lesona sarobidy izany. Ity ampiantoana de tiana ny mametraka amintsika hoe ity fanabiazana ity de tsy safidy. Tsy safidy ny fanabiazana fa votonasan'ny fiangonana mihitsy, votoatonasa ny fiangonana. Dikan'izany raha anabe tsika andreo zanatsika, zay mahatonga azy hoe votoatonasa-tsika le izy de tsy anabe zanatsika ho ety ambonin'ny tany fa andova le fiainana mandrakizay. Zany hoe fanabiazana zany de hitondra famonjena ho an'ny tsirairay avy ao amin'ny ankonatsika. Te ametraka fantanina kely aminareo amin'izao maraina izao. Raha misy olona re maniry mafy ny amangy anao ao amin'ny tokantranonao, inona re ny mety ho antony lehibe manosika azy anao zany? Ary raha misy ray aman-dreny tonga eo am-bavahady ny sekolinao zany, am-bavahady ny fiangonanao de te hiaona aminao izy, te hitsofoka ao am-piangonana izy, inona re ny antony manosika azy anao an'izany? Teo zany tsika nahita hoe raha mamangy anao mpanjaka vavy. Nisy zavatra nanosika an'io mpanjaka vavy io, fa mentefany amintsika tsirairay avy le fanontaniana hoe raha misy olona tonga eo an-tranonao, ao amin'ny sekoly iasanao, any amin'ny fiangonanao, inona ny manosika azy anao izany? Petraka amintsika tsirairay avy ny fanontaniana amin'izao maraina izao ary alohan'ny hidirantsika amin'ny famelabelarana, ny lesona ho raisitsika amin'izany de manasa antsika ndaontsika hiondrika hivavaka. Andriamanitro misaotra anao satria nomenao fotoana sarobidy zay ianarana eo an-tongotrao amin'izao fotoana izao. Sokafy amin'ny alalan'ny fananao masina ny fonay tsirairay avy ary mangataka famelan-keloko aminao amin'ny fomba manokana. Mangataka koa ny fananao masina mampiteny amin'izao maraina izao. Misaotra Tompo satria miaino sy mamaly vavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary, raha raisitsika ny lohateny teo averina indray hoe raha tonga mamangy anao ny mpanjaka vavy. Hitantsika teo fa nivaky teny fototra zay andraisana ity lesona ity de hitantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany. De anasantsika handray baibolitsika araky amaky izay voalazantsika ao amin'ny mpanjaka voalohany, toko 10:7. Mpanjaka voalohany toko 10:7. Raha vakitsika manomboka eo amin'ny toko 10 voalohany io soramandry hitantsika eo de hoe namangin'ny mpanjaka vavy ny Seba any Solomona. Fa naninona ny mpanjaka vavy ny Seba no namangy any Solomona? De zao le vaky teny fototra ny vakitsika teo ao amin'ny 7 tapany 2 de ozy izy hoe fa indro ny fahendrenao sy ny voninahitrao de mihoatra lavitra noho izay laza efa reko. Raha fitinina zany de zao hoe ity mpanjaka vavy ity tany amin'ny toerana nisy azy de nahareny lazan'ny Solomona. Solomona hono mpanan-karena, Solomona hono feno fahendrena, Solomona ary haitsika zany
ny toerana misy an'ny Solomona teo amin'ny fanjakany. Fa raha nangataka izy tamin'Andriamanitra dia inona nangatahany? Fahendrena izay nentiny nampandroso ny fanjakany. Dia rehefa nare izany ty ramatoa ty mpanjaka ity dia tia hita izy hoe inona mety ho hitako? Hijery an'i Solomona henoko ny lazany fa zao tsy maintsy mandeha makany aho. Dia jerentsika ny 1 eo amin'io mpanjaka io ihany. Ao mpanjaka voalohany 1:15 dia zao voalaza ny teny eo hoe ka hoy izy tamin'ny mpanjaka, marina ny teny efa reko tany amin'ny taniko ny amin'ny teninao sy ny fahendrenao. Zany hoe nahita izy zany fa naninona? Le zavatra henony naninona daholo? Marina daholo le izy. Dia nafantatra izy fa Andriamanitra no fototry ny fahombiazany Solomona. Hitan'ilay vahiny tao amin'ny Solomona nilaza tsara tao aminy dia ny fananany fahiratan-tsaina, fahendrena sy ny voninahitra sesehena ary fantany tsara fa avy amin'iza ozy izy? Avy amin'Andriamanitra, Andriamanitra ny Israely izany, ka tonga nampiavaka ny Solomona tamin'ny mpanjaka hafa rehetra. Dia raha mijeritsika any amin'ny mpanjaka voalohany ihany, mpanjaka voalohany 3:12 dia misy teny ao hoe tsy mba saina sy fahendrena avy amin'ny hevitr'olombelona izany fa ilay fanomezana manokana nomen'Andriamanitra azy tao Gibeona. Zay zany no nanana Solomona ny fahendrena io. Dia ry tanora malala, zany koa no tian'Andriamanitra ho hita aminao. Dia inona? Ilay ahatonga anao hanana fahiratan-tsaina, hanana fahalalana tsara, fa ambonin'izany rehetra izany dia tokony hampiavaka anao, hampiavaka ny tanora, ninona? Ny fananana fahendrena avy amin'Andriamanitra. Ahoana voalaza ny ohabolana? Ohabolana 5 dia iarahantsika mijery izay tenin'Andriamanitra izay. Ohabolana 5:10 haitsika tsenjery fa ho jerentsika ihany. Ohabolana 5:10 dia vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Ny fatahorana an' Jehova no fiandoham-pahendrena. Dia tohizantsika ary ny fahafantarana ny ray masina no fahazavan-tsaina. Io zany no tsy ambaratelo nahitany Solomona fahendrena, nahitany Solomona fahombiazana ary tiana ho ananantsika tsirairay avokoa isika tanora eo ambany fahasoavan'Andriamanitra. Misy teny anankiray nosoratan'ny mpanoratra anankiray dia zao voalazan'le teny hoe izany ozy ny olona tena ilain'izao tontolo izao. Zany hoe ianao io zany dia ho ilain'izao tontolo izao ry tanora malala. Dia inona le izy? Ny olona izay tsy azo vidiana na amidy, olona izay manana mahitsy hatrany amin'ny ato fanahany lalina ka tsy matahotra ny hanonona ny fahotana amin'ny anarany. Dia inona koa ny lazainy? Lehilahy sy vehivavy ozy izay matoky amin'ny adidiny tahaka ny fanondra varatra ka vonona hijoro amin'ny marina hatramin'ny farany na dia hikoro aza izao tontolo izao. Dia tiako anefa ny manamafy sy mampahery atsika fa ny tsy ambaratelo ananantsika izany fahombiazana izany, izany fahendrena izany dia ny fiarahantsika amin'izy amin'Andriamanitra irery ihany. Ary ankatahantsika amin'Andriamanitra mihitsy izany. Dia hiresaka manokana amintsika ray aman-dreny amin'ity maraina ity hoe ry ray aman-dreny malala, aoka ho beazitsika amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ny zanatsika. Fantatsika ny atao hoe matahotra an'Andriamanitra. Haitsika izany dia ny fitariantsika azy ireo ankatony didin'Andriamanitra, hanao ny sitrapon'Andriamanitra ary aoka averina ho ataontsika ho vain-dohan-draharaha mihitsy ao tokantranontsika ny tena zava-dehibe indrindra amin'ny adidintsika dia ny fitezantsika isan'andro ireo konantsika ireo amin'ny soratra masina sy ny vavaka. Ary isika ray aman-dreny no tokony ho modely
voalohany amin'izany ary izay ny tsy ambaratelo. De rehefa tonga tao amin'ny Solomona ny mpanjaka vavy de talanjona izy, tena talanjona tanteraka izy satria izy tsy nandre fotsiny fa naninona nahita. De zay mba hoetaeta ary faniriana ho amintsika ray aman-dreny hoe raha tonga mitsidika atsika misy olona tonga eo ambaravarana mandodona ao amintsika, tonga any amin'ny fiangonantsika, tonga any amin'ny sekoly zay adiditsika, inona re no mety ho hitany ao amin'izany fotoana izany. Indray mandeha de nisy mpanao fanadihadiana, zany hoe mpanao fanadihadiana avy amin'ny foiben'ny fiangonana de nitsidika fiangonana, nitsidika sekoly izy. Rehefa tonga tao amin'ny sekoly anankiray izy de zao hoe fantany napetrany tamin'ireo mpianatra de zao hoe mba inona re be deabe ny sekoly ozy amin'ity faritra misy anareo ty, fa inona nahoana ianao no nifidy hianatra ato amin'ity sekoly ity. De tsy zaza ray no nadiadiana fa zaza maromaro, fa ny valitenin'ireo zaza ireo de mitovitovy daholo ary zao hoe ny akamarony de zao hoe nijoro vavolombelona na hoe ity sekoly ity de mitaiza hivavaka ary anome fahendrena. Mahafinaritra feto amin'ity sekoly ity de nampianarina izay ny hira, ny anatra ny tenin'Andriamanitra. Ampahirezana mandrakariva isika mpanabe. Rehefa avy niresaka tamin'ny ray aman-dreny teo de resaka amintsika mpanabe hoe aoka isika olohany amin'ny fametrahana ny fitezana ireo zanatsika ireo anana fahiratan-tsaina sy fahendrena. Ary zay ny tena anisany mampiavaka ny zanak'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ka raha mpanabe ianao, fatatsika ny mpanabe fa tsy ny ray aman-dreny ihany fa ny sekoly ihany koa de aoka ataontsika ho vain-doha ny mametraka ary ny manabe ireo tanora sy ireo ankizy beazitsika ny anana fahiratan-tsaina ary indrindra ny fahendrena ao amin'Andriamanitra. Ary ny rariana de hoe raha tonga mamangy ny sekoly fiangonantsika ny mpanjaka ny seba de mba toy izay hitany tao amin'ny Solomona no hitany koa ao amin'ny sekoly izay hibeazantsika. De rehefa mandeha vakitsika ny tantaran'ny Solomona sy ny mpanjaka ny seba io de nisy zavatra nataon'ity mpanjaka ity. Vakitsika ange ny 10 hoe amin'le vakiteny teo ao amin'le mpanjaka voalohany, toko 10 ny 7 de nde vakitsika le izy. Inona nataon'le mpanjaka ny seba ary rehefa nahita n'izay zavatra izay izy. De ozy izy hoe amin'ny anaran'i Jesosy, isaorana anie Jehovah-Andriamanitra ao izay tianao ka nametraka anao amin'ny seza fiandrianan'ny Israely, fa noho ny fitiavan'i Jehovah izay tiavan'ny Israely mandrakizay no nanaovana anao ho mpanjaka mba hanao fitsarana sy fahamarinana. Inona no nataony? Nisaotra an'Andriamanitra izy, nideran'Andriamanitra izy. De toy izay koa mba hirariana ho amintsika mpanabe. Raha mitsidika ny tokantranontsika ny olona anankiray, ny miditra amin'ny sekolitsika, ny olona anankiray miditra amin'ny fiangonantsika, de zay mba hirariana hoe mideran'Andriamanitra izy ary makasitraka sy misaotra an'Andriamanitra satria nahita zava-dehibe tao amin'ny tokantranontsika, na tao amin'ny sekolitsika, na tao amin'ny fiangonantsika. De nahita ny fiavahan'ny fahendrena, ny fahiratan-tsaina teo amin'ireo tanorantsika, ireo zanakitsika, ireo zay nibeazitsika. Ary mahafinaritra izany vokatra izany. Ary hirariana hoe ho ao amin'ny toerana seha-panabeazana izay misy atsika. Ary amin'ity androany ity ara de ndetsika iombom-bavaka amin'ny fomba manokana, ry tanora malala, rankizy malala, ry ray aman-dreny malala, ry mpanabe isany. Iombom-bavaka tsika mba amin'ny fotoana anankiray zay andalovan'ny ny mpitsidika ao amintsika de mba ho hitany eo amintsika tsirairay avy
izany fahiratatsaina zany izany fahalalana avy amin'andriamanitra izany indrindraindrindra izany fahendrena avy amin'andriamanitra izany dia engany ka ho ao amintsika tsirairay avy ny fanamasina ka isan'andro dia angataka amin'andriamanitra tsika mba ahafahantsika manabearaka sitrapon'andriamanitra ka ho feny fahendrena ny ankonantsika tsirairay avy. Ity-pamaranana dia manasa antsika ataontsika hivavaka hoentsika mbavaka amin'ny fomba manokana izany lesona izany hoe raha misy mamangy androany dia ny fahiratatsaina sy ny fahalalan'Andriamanitra ary ny fahendrena no hitany ao amiko ho amintsika tsirairay avy dia arytsika hivavaka. Ray malalo misaotranao satria nomenao lesona sarobidy izahay androany. Nampirezinao tamin'ny fomba manokana ihany koa satria izay zavatra nataonao tamin'ny Solomona dia afaka ataonao amin'ny tsirairay avy ihany koa. Ny fananao masina no anatinay tsirairay avy manomboka any amin'ny kely indrindra ka hatrany amin'ny lehibe mba anana ny fahiratatsaina avy aminao izahay, anana ny fahalalana avy aminao izahay, anana ny fahendrena avy aminao izahay ary tanteraka aminay tsirairay avy ane izany satria tonononay sy angatanay amin'ny aranao Jesosy io izany vavaka izany. Amen. Nisayuku ni vavaku ajaminireu sufiku sajana niasi sinana navitanau sului abausi anuanau itukiku yanau irerire
panjaka itia rerajo manolo tena hoana kanefa tsy ajo izay anao misitraka ny foko raisona irakitraminy fona intia ranao miasana ray malalo nomenao lesona sarobidy izay tamin'ity maraina ity ny ohatra nomenao anay ny amin'ny tantarany Solomona izay nahazo ny fahendrena tsara indrindra avy aminao. Maniry koa zahay ny mba nomezanao anay tsirairay avy izany fahendrena izany ary ny fiainanay manontolo dia apetraka eo am-pelantananao. Da io zahay mpanabe mba ho mpanabe mahomby manoloana ireo zanakay ka ny fahatahorana anao ny fahendrena avy aminao no ampianarinay an'izy ireo. Ny tanora, ny ankizy, ireo beazina rehetra dia apetraka ifenao am-pelantananao koa ny fiainan'izy ireo. Aoka ny fananao no hiaraka aminy mandrakariva mba tsy ho diso lalana izy ireo ary iainy mandrakariva ny anatra sy ny lesona izay omena azy mba ho tonga vavolombelonao izy ireo naizanaiza misy azy ireo. Ary raha tonga ny fotoana izay isian'ny mpamangy na eo anivo ny tokantraminay any amin'ny fiangonanay any amin'ny sekolinay dia hisaotra an'Andriamanitra izy ireo, hisaotranao izy ireo Jehovah satria nahita zava-dehibe teo aminay. Dia misaotra satria nonay fa hainao tanterahana aminay tsirairay avy izany ary ny fiainanay manontolo ny mombanay rehetra dia apetraka ifenao am-pelantananao. Dia ny fahasoavanao, ny famindramponao, ny fiadananao no anaraka ny tsirairay avy naizanaiza lehanay, naiza misy anay amin'izao fotoana izao satria tonononay sangatany amin'ny anaranao Jesosy io ny vavaka. Amen.